Bonsoir daholo antsika rehetra ny tokantrano any. Manonina trano ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika sy ny ankohonantsika izany. Irosindray tsika amin'ity tapany ariva ity ny amin'ny izay fandresantsika tamin'ny tapamaraina iny. Dia miditra zany tsika ny amin'ny resaka hoe ny zavatra nijerentsika zany dia hoe nanao fampitahantsika hoe ny tomboka sy ny tempolin'ny fanamasina zany dia zavatra iray ihany zany no resahan'izy ireo zany. Fa amin'ny endrika samihafa ny anankiray zany amin'ny endrika tomboka ary ny anankiray amin'ny endrika tempoly izany. Ka mba hafana zany mahafantatra tsara anazy io dia niverintsika zany tany amin'ny ny tabernakely tany amin'ny testamenta taloha sy ny tempoly mba hitantsika hoe ahoana ny endriky ny tempoly na ny tabernakely tamin'ny andro taloha ary ahoana ny fifandraisan'izay amin'ilay tempoly ny fanamasina zany satria ny zavatra rehetra izay hitantsika zany eo anatin'ny tempoly tany aloha dia hitantsika ihany koa izy amin'ilay tempoly ny fanamasina zany dia tsy izy moa ilay tempoly ny fanamasina zany fa ny tenantsika izany. Ka aloha izany anomenantsika ny lesona zany dia manasa antsika ry araka hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary mame voninahitra anao. Mananatra avy ny anaranao izay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia raina ny anaranao raha io sandatra avy ny anaranao omena voninahitra ny anao. Misaotra rehefa mbola nomenao fotoana izay efa anay miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Dia ny boky ny faminaniana izany. Ary misaotra anao raha tonga eo amin'ny fandrefesana ny tempoly izahay. Mba ahafahanay mahafantatra zany tempoly ny fanamasina zany dia tsy maintsy mbola niverina indray izay nijery ny testamenta ny tempoly taloha mba ahafahana mijery Andriamanitra ny paralelisme amin'izany. Ka aoka Andriamanitra iray ny fanainao ane mbola n'olo-tsainana indray amin'ity tapany arivo ity ampahafantatra anay ny sitraponao. Koa dia manamasina anay raha io ny amin'ny teninao no fahamarinana. Ankalazay ny anaranao raha io. Dia raina ny anaranao mena voninahitra ny anao. Na nisy tsy famendrehana na tsy fahatanterahana. Ninona mety fahotana ka vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarana izay. Dia angatahany famindram-po sy famelan-kelo ka raha io ary angatahany fanadiovana sy fanasana ny amin'ny rahany zanak'ondry. Dio amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana sy sao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Aoka ny rahanao anamasinay Kristy ka mpiavana anay amin'ny raiziny an-danitra. Eo ampilatananao ny keo Andriamanitra iray no miatrahanay ny fotoana izay iarahanay eto. Ka aoka Andriamanitra tsisy arombaka izay eo ampilatananao. Mampianarana iray ny teninao amin'ny alàna fanainao masina fa voninkaino izay mpanomponao. Ary aoka Andriamanitra ho totosa somatsara ny fifandraisanay ka tsy ho tapaka izany na voatsembatsembana. Amin'ny anaran'i Jesosy nanoratanay izao vavaka izao rehetra teto anatrehanao. Halleluja. Amen. Iroso aritsika. Zavatra hitantsika zany dia niverenantsika nijerena kely ohatra nahoana moa zany endriky ny tabernakely tany amin'ny testamenta taloha zany dia ny zavatra hitantsika dia hoe zany tabernakely zany dia zao hoe alohan'ny mitsofoka amin'ny tabernakely dia manana tokotany ngezabe izy ary mifefy lamba zany io tokotaniny io zany. Dia rehefa miditra amin'io tabernakely io zany ianao dia tsy maintsy miditra amin'ilay vavahady lamba zany no hidiranao. Dia iny hitantsika teo rehefa miditra amin'ilay vavahady lamba ianao dia hitantsika eo ilay alitara fandrom-panatitra ny fanatitra izay aterin'ny zanak'Israely zany dia biby atao fanatitra ao an'Andriamanitra io. Manaraka an'izy eo hitantsika eo amin'ilay tokotany dia ilay tavy fisasana zany ny mpisorona no manasa tanana io. Dia rehefa avy eo aorian'ny tavy fisasana iny eo zany ilay fitoerana masina io. Ka fitoerana masina io zany mizara roa fitoerana masina io araka ny hitantsika zany. Ny efitra masina voalohany zany dia antsoina hoe efitra masina fotsiny io ary ilay efitra faharoa zany dia antsoina hoe efitra masina indrindra. Hitantsika teo amin'ilay efitra masina voalohany dia hitantsika tao hoe eo ny misy an'ilay fanaovan-jiro misy rantsana fito eo ampitany misy an'ilay latabatry ny mofo aseho ary alohan'ny idirana ao amin'ilay efitra masina indrindra alohan'ny idirana efitra masina indrindra zany dia eo alohan'ilay efitra lamba satria io zany ilay rideau manasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra ilay efitra lamba. Dia eo alohan'io efitra lamba io zany misy an'ilay alitara fandrom-panatitra zany eo alohan'io efitra lamba io. Eo zany no anaterana ny vavaky ny olona masina ho an'Andriamanitra zany hoe ny vavaky ny zanak'Israely zany navoaka an'Andriamanitra. Miditra amin'ilay efitra manaraka tsika dia ilay efitra masina indrindra dia inona ny hitantsika eo dia hitantsika eo ilay fiaran'ny fanekena zany. Fiaran'ny fanekena io
ao zany no vata zany izy io dia misy sarona izy io ary ny sarony vata io antsoina hoe fanaovam-panavotana. Eo amin'ny sarony io vata io misy anjely anankiroa mifanatrika zany manasarona ny lohany tahaka an'izao izy mifanatrika dia eo afovoany io zany le fanatrehan'Andriamanitra zany io. Dia marina fa ny taty-taonjato tateoriana dia lasa natao tempoly izy io zany. Tempolon'ny Salomona no nilazana anazy ary ngeza dia ngeza izy io tany Jerosalema satria misy manda ivelany, misy manda anatiny izy io. Fa tsika moa tsy resaka n'ireny manda be deaibe ireny fa iresaka le manda misy ny tempoly fotsiny resantsika zany. Dia le manda ny tempoly iny zany ao anatiny iny misy an'le hoe kianja zany na tokotanin'le tempoly zany. Eo miditra ianao amin'ny kianjan'ny tempoly io dia hitantsika eo mitovy tany amin'le tabernakely tany amin'ny testamenta taloha ihany. Hitantsika eo le alitara fandroampanatitra, hitantsika eo ny tafo fisasana, ny efitra masina, ny zavatra anaty efitra masina dia mitovy amin'ny zavatra hitantsika tary amin'ny tabernakely ary ny eo amin'ny efitra masina indrindra dia tahaka an'izay ihany koa izany. Dia ny zavatra anankiray nefa dia zao fotsiny tiako amafisina fotsiny eo amin'le efitra masina indrindra zany zay hitantsika dia mikasika ilay vata zany izay le antsoina hoe fiaran'ny fanekena. Ka i vata io zany arak'ile teneny teo hoe misy sarona izy io. Ny sarona antsoina hoe fanaovam-panavotana dia misy an'ilay anjely anankiroa mifanatrika zany. Dia eo afovoan'io anjely anankiroa io eo le fanatrehan'i Jehova amin'ilay andro rahona sy andro hafa zany toerana maranantsika le lesona tamin'ny tapany maraina iny. Ary ny ao anatin'io vata io dia inona ny zavatra hita ao anatin'io vata io zany dia ny hita ao zany le didy folon'Andriamanitra zany vato fisaky ny didy folo ary hita ao ihany koa ny vilany volamena misy ny mana ary ny teny arona zay mitsimoka izany. Fanontaniana mipetraka ara dia ity manao hoe nahoana ary inona ny antony hoe nanafoanana zany an'io tabernakely tany nanafoanana io tempoly io zany satria fa lasa tempoly izy zany tao teoriana. Nanafoanana an'io tempoly io ka nametrahana an'ilay tempoly vaovao zany. Satria raha ny tempoly tany amin'ny testamenta taloha zany no resahana na tempoly tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Iny zany le antsoina hoe tempolon'ny Salomona zany. Ka iny zany ny fanekena voalohany zany ny antsoina an'iny na hoe première alliance ny antsoina an'iny. Fa ny tempoly ankehitriny le tempolon'ny fanamasina dia io le antsoina hoe fanekena vaovao zany io. Fanekena vaovao zay nataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ka maninona ary no foanana zany zay fanekena taloha zay nosoloana le fanekena vaovao. Ary ny lalàna zay nomena dia miaraka amin'io tempoly zay napetraka io ny lalàna zay nomen'Andriamanitra. Dia tahaka an'izay ihany koa raha nisy lalàna nomena miaraka tamin'izay tempoly voalohany zay dia misy lalàna nomena koa miaraka amin'ilay tempoly vaovao izany. Ka ny antony zany dia hoe maninona no foanana io tempoly io zany fa hoe nosoloana vaovao. Inona ny antony zavatra zay? Satria zany nisy défaut zany izy io. Tsy tanteraka zany io tempoly taloha na io fanekena taloha io zany. Tsy tanteraka izy io. I maninona nefa izy nomena ary nefa raha tsy tanteraka? Ny antony dia tsotra ihany. Satria ny fahotana tsy azo antsoina hoe fahotana raha tsy misy ny lalàna. Zany hoe vokatry ny fahotana dia tsy maintsy napetraka ny lalàna. Ny lalàna nefa miaraka amin'ny tempoly ihany koa zay. Ny vokatra an'izay zany dia zao tsy maintsy napetraka zay zavatra zay. Satria ny olona zany livré en eux-mêmes, zany hoe afaka manao zay tiany ataony izy mandeha filibany nofo sy ny fanindrina. Fa le fanekena vaovao tsy na promesse izy zany na hoe ahoana moa filazana zany hoe fampanantenana zany zay nataon'Andriamanitra. Promesse n'Andriamanitra zany ny amin'ny fiavian'i Kristy. Ka alohan'ny fahatongavana zay promesse n'Andriamanitra zay fampatokiana zay zany dia zao tsy maintsy nomena aloha zany le lalàna miaraka amin'ilay tempoly fanaovam-panavotana ho an'ny zanak'Israely rehefa manota ny zanak'Israely. Dia jerentsika atao amin'ny Galatiana toko 7 izy miteny an'izay zavatra zay mihitsy 9:7. Galatiana toko 7 ny 9:7 dia ahoana izy ato.
Satria araka le teneniko teo ny lalàna dia miaraka amin'ny tempolo zavatra tsy misaraka ireo zany. Dia izao no teneniny. Toko 7:9-10. Inona ary ny lalàna ozy izy? Inona ary ny lalàna ozy izy? Nanampy noho ny fahadisoana izy ambara-piavy ny taranaka izay nomena ny teny fikasana. Ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana izany. Amin'ny teny gasy ilay ohatrany tsy dia mazava tsara fa zao tsara ny teneniny azy amin'ny teny frantsay. Pourquoi donc la loi ozy izy? Hoe maninona ary no nomena ny lalàna ozy izy? Dia zao elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Zany hoe noho ny fandikan-dalàna ozy izy. No nanomezana ny lalàna satria ny olona mandika lalàna raha vao tsisy lalàna zany, raha vao tsy misy lalàna dia tsisy mampafantatra ny olona ny ota satria ny ota ny atao hoe fandikan-dalàna ary ny fampafantarana ny ota dia ny lalàna. Zany hoe rehefa tsisy lalàna zany dia tsy misy ota fa ny lalàna no mampafantatra hoe manota ny olona anankiray. Dia efa maninona ary no nomena ny lalàna zany dia hoe nomena izy noho niny noho ny fandikan-dalàna mandra-pahatonga ozy izy mandra-pahatonga ozy izy ny taranaka araka ny teny fikasana ozy izy. Zany hoe mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy zany le tena izy zany. Zany hoe le tempolo zay nomena zany tany amin'ny testamenta taloha dia ino tandindona zany tempolo zay nomena tany amin'ny testamenta taloha io. Tandindona zany io. Zany hoe aliko le zavatra ho avy zany io. Symbole zany izy io. Aliko ny zavatra ho avy io. Dia izay nefa no nahatongavan'i Jesosy Kristy zany ametraka an'io tempolo vaovao mihitsy no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Hoe mandra-pahatonga araka le teneniny teo hoe elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Nomena ny lalàna ozy izy noho ny fahadisoana ozy izy. Mandra-pahatonga ny taranaka ozy izy araka ny teny fikasana izay nomena ozy izy. Tonga ary le taranaka ozy izy satria zay amin'izay zany eo le fiavian'i Kristy io rehefa tonga amin'izay ary Kristy. Zay mahatonga le izy rehefa tonga ary Kristy. Mbola ilaina ve io tempolo io ary? Rehefa tonga zany Kristy mbola ilaina ve io tempolo io? Dia izao no tenenin' Jesosy tamin'ny izy nanatrika ny tempolo izy tamin'izay fotoana zay. Dia izao no tenin'i Kristy eo amin'ny Matthieu 4:20 jerentsika kely 1:1 sy ny 2. Matthieu 4:20 dia ny 1:1 sy ny 2. Matthieu 4:20 1:1 sy ny 2. Dia ahoana izy ato? Ary no niala teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianany nanatona azy ampizaha azy ny rafitry ny tempolo. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa tsy havela hisy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana. Zany hoe eo zany Jesosy dia efa miteny hoe ity tempolo izay hitanareo ity dia manino tsy maintsy ho ravana io tempolo io izy. Tsy hitanareo va ireo rehetra ireo lazaiko aminareo marina tokoa tsy havela hisy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana ozy izy. Zany hoe tsy maintsy ho ravana zany io tempolo io. Dia rehefa niady hevitra ihany koa Jesosy tamin'ireo fariseo sy mpanorandalàna dia izao no tenenin' Jesosy aty amin'ny Jauna 2 jerentsika ihany koa aty amin'ny Jauna 2. Jauna 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Jauna 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 20 ny anaran'i Jesosy. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao aminay no manao izao zavatra izao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ravao ity tempolo ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy 900 taona izay no nanaovana ny tempolo ity ka ianao va ahatsangana azy amin'ny atelona ozy izy. Hoy Jesosy ravao ity tempolo ity ozy izy ary amin'ny andro atelona dia ho atsangako indray izy. Tezitra reo Jiosy 900 taona no nanamboarana ny tempolo io dia ianao ve milaza ozy izy fa hoe ahatsangana azy afaka atelona? Inona nefa ny tiany Jesosy tenenina amin'izany? Fa ilay
I tempolo le tena ny tiany Jesosy tenena amin'izay satria le vatan'ny Kristy no tempolo, dia izy ny vatan'ny Kristy, ny eglizy no vatan'ny Kristy. Ao anatin'ny atelona ozy izy dia ho atsangako izany. Dia eo amin'ny toko faharoa andiny faha 20 izy miteny an'izay. Ahoana izy izy? Fa ny tenany no tempolo nolazainy. Ny tenany no tempolo nolazainy. Zany hoe amin'ny hafatesan'ny Kristy zany dia anangana tempolo vaovao Jesosy. Ho rava le tempolo teo aloha ary izy tempolo vaovao izay hitsangana. Dia le vatan'ny Kristy io. Izay ho atsangany eo amin'ny fiangonana zany izy io. Fa tsy azon'ny Jiosy zany, tsy azon'ny Jiosy zany zavatra zany. Dia ahoana izy izy aty amin'ny Hébreu toko 9 miresaka le fanekena voalohany amin'ilay tempolo zany. Hébreu toko 9 andininy 7 sy ny 9. Jerentsika kely zay. Hébreu toko 9 ny andininy 7 sy ny 9. Satria tsika zany miresaka zany tsika to le hoe tempolo ny fanamasina. Hébreu toko 9 ny andininy 7 sy ny 9. Fa raha tsy nanatsiny izany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavana ho an'ny faharoa. Eo le tenenina teo hoe raha ohatra ka tanteraka zany ilay fanekena voalohany ny amin'ilay tempolo io zany dia nanahoana tsisy antony nanamboarana an'izany faharoa zany. Dia toy izany le vaky teny fa manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Tonga zany ny fotoana ho Jehova izay anaovana fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Fa raha tsy nanatsiny ozy izy ny fanekena voalohany dia nanahoana dia tsy mba nisy fitoerana tadiavina ho an'ny faharoa. Izany hoe nisy tsiny zany fanekena voalohany dia izay tsy maintsy nanaovana ilay fanekena faharoa zany. Fa ho avy ny andro Jehova Tompo araka ny teniny teo manao hoe izay anavozako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Zavatra efa nitenenin'i Jehova tamin'ny alalan'ny mpaminany zany ho avy zany fotoana zany anaovana zany fanekena vaovao zany. Dia inona io fanekena vaovao izay ho ataon'Andriamanitra io? Eo amin'ny andininy 10 izy miteny an'izay zavatra zay. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako ao am-pony ary izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Ho soratako ahoana izy? Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako ao am-pony ary izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Eo zany le fanekena vaovao ataon'Andriamanitra. Ho soratan'Andriamanitra ao am-pontsika ny lalàny ary ho ataony ao an-tsaintsika ary izao ho andriamanina ozy izy ary izy ho oloko. Dia aty amin'ny toko 7 izy dia zao ihany koa ny zavatra mbola lazaina. Raso aloha toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 dia vakitsika kely izy io. Inona ny zavatra resahany io? Toko 7 andininy voalohany sy ny 10. Dia zao ny teneny eo amin'ny andininy voalohany aloha. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanimpom-pivavahana. Eo zany ny mazava-dehibe izy. Nisy fitsipika ny afampolo fivavahana ny amin'ny fanekena voalohany. Raha misy fitsipika avy eny amin'ny fanekena voalohany, nahoana ny tsisy ny amin'ny fanekena faharoa? Misy zany. Zay mahatonga izy teo hoe rehefa manao fanekena zany Andriamanitra dia jereo tsara inona ny zavatra voalohany izay nisy teo. Ho soratako ho am-pony ny lalako ary ho ataony ao an-tsaiko. Satria tsika zany le vatan'ny Kristy, tsika le fiangonana dia rehefa manao fanekena amin'le tempolo, satria tsika le lazaina hoe tsika le tempolo ny fanamasina dia ho soratan'Andriamanitra ao am-pontsika zany ny lalàna ho ary ho ataony ao an-tsaina. Ka raha nisy fitsipika ny feniny fanekena voalohany dia tsy maintsy misy koa zany ny fitsipika ny amin'ny fanekena faharoa. Dia toizatsika le vaky teny inona ny zavatra fitsipika mikasika le fanekena voalohany teneny teo. Koa na dia ny fanekena voalohany aza nisy fitsipika ny amin'ny fampivavahana ary nisy ny fitoerana masina momba ny etỳ tany. Fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany izay atao hoe fitoerana masina izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra sy mova sio. Ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra izay nisy lovia volamena fandoroana didikazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa. Ary teo amin'io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana ny teny aronan'ny tsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena.
ary teo ambony koa nisy kerobima nisy ny voninahitra izay manaloka ny rakotra fanaovam-panavotana tsy azona lazaina tsirairay ireo ankehitriny tsy aro voatanisy io daholo zany zay tiany apôstôly Paoly teneniny eto fa toy izany le vaky teny ahoana izy izy aty amin'ny vakitsika eo amin'ny andininy vakitsika maneo amin'ny andininy fahaenina ary rehefa vovotra toy izany ireo zavatra ireo dia niditra mandrakarivo amin'ny tabernankely voalohany ny mpisorona anefa ny fampompivavahana fa ny faharoa kosa no hidiran'ny mpisorona be irery ihany indray mandeha isan-taona ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra raha izay atery noho ny amin'ny tenany sy fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana koa izany no anambaran'ny fanahy masina eo zava-dehibe eo amin'le mahatempon'ny fanahy masina koa izany no anambaran'ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola eo ihany le taberna kely voalohany eo zany misy sakana raha mbola mitoetra zany io taberna kely voalohany io dia tsy misokatra mihitsy io efitra lamba io ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra satria nahoana ny mpisorona be rery ihany no afaka mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona dia ao amin'ny efitra masina fotsiny no afaka mitsofoka fa rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa niresahantsika teto io dia namaky ny efitra lamba Kristy tamin'ny alalan'ny rany izay nalatsany indray mandeha monjy iny no nateriny an'Andriamanitra ary tamin'ny alalana iny namakisany ny efitra masina indrindra ka itsika nefa dia zao nataon'Andriamanitra ho fanjaka nataon'ny Kristy ho fanjaka mpisorona ho an'Andriamanitra ka amin'ny alalan'ny rany Kristy tsika dia manao afaka miditra amin'ny fitoerana masina indrindra io raha tamin'ny alalan'ny fitoerana masina taloha zany dia tsy afaka niditra tamin'izany tsika ary tamin'ny efitra masina taloha ihany koa raha dia ny zavatra misy ny mpisorona nge teo amin'ny efitra masina taloha dia fantatsika tsara fa ny tarany karoana ihany no mpisorona teo anivon'ny zanak'Israela fa ho an'izay rehetra fa ho amin'le fanekena vaovao efa nianarantsika teto zay dia hitantsika tsara fa zao i Kristy no mpisorona be atsika ary zay rehetra nandrain'i Kristy dia nataon'i Kristy ho fanjaka mpisorona sy ho firenena masina ho an'Andriamanitra ka tsy manaraka tsony le rindrany Arona zany ny amin'i Kristy fa manaraka le rindrany Melkizedeka efa nianarantsika teto zay zany hoe efa ordre vaovao mihitsy zany no mifehy atsika zany efa rindra vaovao no mifehy atsika ka amin'io rindra vaovao mifehy atsika io dia zao hoe le tena fitoerana masina tsy nataon'olona dia any an-danitra no misy anazy io itsika nefa ny fitoerana masin'Andriamanitra eto amin'ity tany ity le tempolo ny fanahy masina amin'ny alalan'ity fitoerana masina ity dia zao le fanekena ataon'Andriamanitra dia hoe hosoratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko ao an-tsainy rehefa soratan'Andriamanitra ao am-pontsika ny lalàny sy ataony ao an-tsainy dia manao izy Andriamanitra ho oloko izy ary izao ho Andriamanina izy zany hoe hitoetra eo anivontsika zany Andriamanitra amin'ny alalan'iny ny toeran'Andriamanitra eo anivontsika amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia Andriamanitra mitoetra ao anatintsika io dia io le ahafahantsika eo afaka mandeha tsika amin'ny satria tsika nataon'i Kristy ho fanjaka mpisorona ho an'Andriamanitra zany hoe lasa mpisorona zany ny vahoaka an'Andriamanitra dia manao afaka mamaky ilay efitra lamba hozy izy amin'ny alalan'ny rany Kristy tsika zany afaka mitondra ny vavantsika eo anatrehan'i Kristy mba hahafahan'i Kristy mitondra izany eo anatrehan'Andriamanitra satria ny toerana misy an'i Kristy dia ao amin'ny efitra masina indrindra ary ny rany Kristy no ahafahantsika manana an'izay lalana zay araka le vaky teny zay novakitsika teo eo amin'ny andininy fahavalo koa izany no anambaran'ny fanahy masina satria hoe raha mbola mitoetra le tempolo teto tany dia tsy afaka miditra teo amin'ny fitoerana masina indrindra isika koa izany no anambaran'ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola eo ihany ny taberna kely voalohany fa nohariny izany amin'izao andro ankehitriny zao ary araka izany no anaterana fanomezana fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana fa namany zavatra hohanina sy zavatra hosotroana sy ny fanasana miafina dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavin'ny andro fanovana
ny zavatra rehetra zay natao zany dia fitsipika iny mandra-pahatonga ny inona mandra-pahatonga ny andro fandovana amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy dia zao tsara manao hoe c'est un symbole des ordonnances imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Izany hoe ilay fanekena voalohany izay misy lalàna fitsipika mifehana azy ozy izy ny amin'ilay fanimpom-pivavahana zay atao amin'ny fitoerana masina dia ino izy izy dia zao hoe symbole ino izy izy zay lalàna nomena lalàna nomena iny mandra-pahatonga ny andro fanovanana hoe andro fanavaozana rehefa tonga zany zay dia manao foana zany io zavatra rehetra natao teo amin'ny tempolo io dia aty amin'ny toko fahafolo izy andininy voalohany zao ny teneniny ato toko voalohany toko fahafolo andininy voalohany fa ny lalana izay misy aloko ny zavatra ho avy fa tsy tena endriky ny zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona any izay fanatitra teriny mandrakariva isa-taona. Le lalàna zany mifehan'ilay tempolo io ny amin'ny mpisorona zay manatitra ny fanatitra eo an'ny olona zay manota eo anatren'Andriamanitra. Dia zao ny teneny fa ny lalàna izy izay misy ny aloko ny zavatra ho avy fa tsy tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra teriny mandrakariva isa-taona. Zany hoe napetraka fotsiny zany noho ny fandikan-dalàna kanefa tsy mahatanteraka iny. Inona mahatonga tsy mahatanteraka anazy satria isa-taona zany dia tsy maintsy miverina ny mpisorona be mitsofoka amin'ny efitra masina indrindra mitondra ny fahotany zanak'Israely mba azony famelan-keloka ary rehefa manota ihany koa ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy miverina foana amin'ny tempoly mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra dia tsy mahatanteraka zany iny tsy mahatanteraka iny dia zao toizany andininy faefatra ilay izy dia ahoana izy fa tsy mahaisitra ny ota ny ranombilao izy sy ny ranosolahy tsy mahaisitra ny ota ny ranombilao izy sy ny ranosolahy dia andininy fadimy koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy Jesosy Kristy io dia nanao hoe ny fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ho ay ny fanatitra dorana sy fanatitra noho ny ota tsy sitrakao dia hoy izao ity aho tonga ao amin'ny oranam-boky no nanoratanay anao ny sitraponao Andriamanitra. Kristy zany isolo an'ilay fanatitra rehetra zay natao tany aloha. I Kristy zany ilay zanak'ondry le manaisitra ny fahotany zao tontolo zao fa ny ranombilahy sy ny ranosolahy dia ireny tsy mahefitra ny fahotana fa napetraka fotsiny ireny lalàna ireny maninona tandindon'ilay zavatra ho avy fa raha tsisy an'ireny lalàna napetraka ireny dia afaka nanao izay saim-patany zanak'Israely. Tonga Kristy nanatitra ny tenany ho fanatitra ho antsika izy dia toizantsika ilay vaky teny andininy fa 5:10 ahoana izy izy amin'ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 8:10 ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro zany hoy Jehova ataoko ao am-pony ny lalako ary hosoratako ao an-tsainy dia ho koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Dia ahoana izy andininy fa 5:10 ary ny fanahy masina no manambara izany amintsika hozy izy amin'ny teny frantsay dia izay mihitsy ny teneny le Saint-Esprit nous atteste ohatrany hoe ny fanahy masina mihitsy no manamarina izany ny fanahy masina no manamarina izany manao hoe hosoratako ho am-pony ny lalako ary ho ataoko eo an-tsaina ozy izy dia toy izany ilay izy eo ambany eo manao hoe andininy fa 7:10 ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony dia maninona ny tsy ho tsarovana intsony ny fahotany satria rehefa misy famelana ireo izy dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Zany hoe ny antony hoe tsy ho tsarovana intsony ny fahotany satria
itsika zany no diovina sy nosasana indray mandeha monjy tamin'ny rany Kristy. Ka rehefa no diovina ny amin'ny rany Kristy tsika dia nahoana? Mbola misy fanatitra noho ny ota ve mbola aterina? Tsy misy fanatitra noho ny ota aterina intsony. Satria ny rany Kristy nalatsaka indray mandeha. Fa raha tsy izany dia izao omboanao amin'ny hazo fijaliana foana Kristy azontsika famelan-keloka. Fa ny fanatitra izay nataon'i Kristy famelana ny helokontsika dia indray mandeha no nanaovana an'izay. Dia rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nanadio ny fahotantsika sy nanasitra ny fahotantsika izy. Indray mandeha monjy, izay no mahatonga hoe rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Zany hoe rehefa nataon'i Kristy indray mandeha monja zany dia tsy misy antony hamerenana an'izany intsony. Satria ny rany Kristy no famelana ny helokontsika. Ka raha misy olona mbola manao an'izany fanatitra zany, mbola hitondra biby atao fanatitra any amin'ny tempolo, mamerina an'izany izy dia manao tsinitsina ny rany Kristy zany olona zany. Manao tsinitsina ny rany Jesosy zany. Fa tsy misy intsony izay zavatra zay. Tamin'ny fotoana inona ary? Satria ny fanahy masina zany no manamarina. Na ny teny io manao hoe soratako am-pony ny lalako ary ho ataoko eo an-tsainy, ny amin'ilay fanekena vaovao zany io. Tamin'ny fotoana oviana nefa no nanomezana ny fanahy masina. Tamin'ny Jesosy Kristy niditra tao amin'ny voninahiny, efa nianarantsika teto efa mamitana ny zavatra resahako eto. Tamin'ny Kristy niditra tao amin'ny voninahiny no nandray ny fanahy masina teo amin'Andriamanitra ary nandrotsaka izany tamin'ny mpianatra sy tamin'ireo izay nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Asan'ny apôstôly toko 5:7 izy no milaza amin'izay zavatra zay. Azafady diso toko 2 azafady. Asan'ny apôstôly toko 2:7. Asan'ny apôstôly toko 2:7. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Rehefa nasandratry Andriamanitra zany Kristy, niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy, dia nanahoana? Nandray tamin'iray ny fanahy masina izy. Dia rehefa nandray tamin'iray tamin'ny fanahy masina izy dia nampilatsaka izany tamin'ny mpianatra ary nampilatsaka izany ho an'ireo izay mandray any Kristy Jesosy. Ahoana ozy ilay olona eo amin'ny 9:7, inona ary zany no tokony ataonay? Mba handraisana zany ilay fanahin'Andriamanitra io zany. Inona ny tokony ataonay zany mba raha mino an'i Jesosy zay, inona ny tokony ataonay zany? Dia ahoana ozy izy eo amin'ny 9:7, toko 2 eo ihany dia ny 9:7, ho an'ny olona rehetra zany izay mino an'i Kristy. Ka te handray an'izany fanomezana zany dia ny fanahy masina, te handray an'izany fanekena vaovao zany. Hoe voasoratra ao am-pony ny lalàn'Andriamanitra ary voasoratra ao an-tsainy. Dia inona zany no tokony ataon'izay olona zay? Toko 2:7. Dia izao ny teneny, ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Raha te handray zany io fanahy masina ianao, raha te handray io fanomezana io zany ianao, handray an'ilay hoe fanekena vaovao, dia izao mila mibebaka ianao, mibebaka ny amin'ny fahotanao sy ny tsy fahamarinanao rehetra, ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mba handraisana iny? Mba handraisana ny averiko tsara ilay teny teo. Mibeba reo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mila mibebaka zany ilay olona anankiray, dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ahazo ny famelan-keloka, ary handraisany ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ilay fanekena vaovao nge. Zany hoe olom-baovao zany ianao. Olom-baovao zany ianao amin'i Jesosy Kristy. Dia izay no mahatonga ilay any amin'ny Korintianina voalohany manao hoe 9:9, toko 4:7. Korintianina voalohany toko 4:9.
Korintianina voalohany toko fahenina dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahenina dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia ahoana ozy izy manao hoe tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo. Eo ihany no raisitsika. Tsy fantatrareo va fa momba ny Kristy ny tenanareo. Amin'ny teny frantsay teny anazy hoe ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ. Hoe vatan'i Kristy ny tenanareo. Io le tenentsika teo le hoe araka le tenen'i Kristy le hoe ao anatin'ny atelona ozy izy dia ho atsangako io tempolo io. Dia niresaka ny amin'ny vatan'i Kristy amin'izay fotoana izay ozy izy. Dia eto nefa Kristy, eto le ten'Andriamanitra dia miteny tsy fantatrareo va fa vatan'i Kristy ny tenanareo. Dia ity tenantsika ity zany le tempolin'Andriamanitra ty. Le natsangan'i Kristy tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ity tenantsika ity le tempolin'ny fanamasina. Rehefa nibebaka atsika ka natao batisa mba hahazoana famelan-keloka no nandray an'le fanomezana dia fanamasina hitoeran'le fanan'Andriamanitra ao amin'le tempoliny le vatan'i Kristy. Manao hoe hosoratako ao am-pony ny lalako. Ny fanamasina ozy izy dia manaiky, manambara, manao hoe hosoratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko ho an-tsaino Jehova ary olika anareo ary zao ho Andriamanitrareo izy. Toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny roapolo. Toko fahenina andininy sivy ambin'ny folo sy ny roapolo. Korintianina voalohany toko fahenina andininy sivy ambin'ny folo sy ny roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boafidy ianareo koa dia mankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Isika zany tsy tompon'ny tenantsika sika. Izay mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho sombain'Andriamanitra satria tsika le tempolin'Andriamanitra ka raha sombaintsika io dia ho sombain'Andriamanitra koa ianao. Fa tsy tompon'ny tenanareo ianareo izy izy. Dia toy izany fa olom-boafidy ianareo ka dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Olom-boafidy n'Andriamanitra zany tsika. Izay nibebaka ka natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahazoantsika ny famelan-keloka ary handraisantsika ny fanomezana dia ny fanamasina. Koa mankalazana n'Andriamanitra ozy izy amin'ny tenanareo satria tempolin'Andriamanitra tsika zany. Dia aoka ity tenantsika ity ankalazantsika an'Andriamanitra. Dia ho ataontsika zany le fampitahana amin'izay eto. Ho ataontsika le fampitahana satria hitantsika tsara zany le izy hoe tsika zany le tempolin'Andriamanitra, hitoerany fanan'Andriamanitra. Itsika le vatan'i Kristy ka tsy tompon'ny tenantsika tsika fa an'Andriamanitra zany ty vatantsika ty. Satria ny lalàn'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika sy ao an-tsaintsika. Ary Andriamanitra no mitoetra eo amintsika. Dia raha manao zany tsika le fampitahana zany, manao paralelisme kely zany tsika mijery zany tsika amin'le fanekena voalohany, ny amin'le tempoly taloha zany sy ny amin'le fanekena vaovao, ny amin'le tempolin'ny fanamasina. Dia raha mijery zany tsika dia ho sary moa zany eto asitsika sary zany eto, asitsika plan mijery an'le izy eto zany mba hahafahantsika tsara mahafantatra le izy izany. Dia raha mijery zany tsika le plan dia zavatra misy zany raha jerentsika le testament, le fanekena voalohany zany ny amin'ny tempoly. Ny fidirana eo amin'ny tempoly io dia zao hoe vavahady lamba no fidirana eo zany. Dia rehefa miditra amin'ny vavahady lamba io zany dia le tempoly zany mifefy lamba le tempoly.
dia ny tokotanin'io tempolo io zany io ny antsoina hoe kianja zany ny antsonan'izy io, ny antsonan'io tokotanin'ny tempolo io. Dia voamiditra eo amin'ilay vavahady zany ianao dia manandrify anao teo eo ny lohanao dia inona ny zavatra hitantsika eo araka ny fandraisantsika? Alitara fandoroam-panatitra no eo any loha eo. Manaraka ny alitara fandoroam-panatitra iny dia hitantsika eo ilay tavy fisasana. Ao aorianan'ilay tavy fisasana misy varavarana lamba ihany koa miditra eo amin'ilay efitra masina. Zany hoe ilay efitra voalohany zany io. Dia ny hita ao amin'ny efitra voalohany io na ilay efitra masina zany dia hitantsika eo ny latabatry ny mofo aseho izay miisa 12 maneho ny isan'ny zanak'Israely 12. Ary eo ampitan'io latabatry ny mofo aseho misy ny fanaovan-jiro 7 rantsana. Dia alohany ray hidirana amin'ilay efitra lamba zany izay manasaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina dia misy alitara fandoroam-panatitra zany io. Eo zany no anaterana ny vavaka ho an'Andriamanitra, ataony mpisorona ho an'Andriamanitra ary fanamariana. Fa eo amin'ny efitra masina io zany dia zao, ao amin'ny efitra masina io ihany no ny mpisorona no afaka mitsofoka. Fa tsy mahazo mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona, fa eo amin'ny efitra masina ihany zany ny mpisorona no afaka mitsofoka. Fa ny afaka mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra dia ny mpisorona be ihany no afaka mitsofoka ao indray mandeha isan-taona. Rehefa mamaky ny efitra lamba antsika dia inona ny hitantsika eo anatin'ilay efitra lamba zany? Eo amin'ilay efitra masina indrindra hitantsika eo ilay fiaran'ny fanekena zany izay misy an'ilay fanaovam-panavotana zany, ilay saron'ilay fiaran'ny fanekena. Dia hitantsika eo ilay anjely anankiroa miankohaka mifanatrika ary eo ampovoan'io eo ilay misy an'ilay fanatrehan'Andriamanitra zany amin'ny andro rahona sy ny andry hafa izany. Izay zany ny endrik'ilay tempoly tany aloha. Fanamariana anankiray koa dia ity manao hoe averiko tsara ilay izy teo sao dia misy tsy araka antsika tsara. Ny eo amin'ny efitra masina zany ny mpisorona ihany tsy hoe ny mpisorona ihany fa ny mpisorona zany dia afaka mitsofoka ao amin'ny efitra masina. Fa ao amin'ny efitra masina indrindra tsy afaka hitsofohan'ny mpisorona. Fa ny efitra masina indrindra zany dia ny mpisorona be ihany no afaka mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra io. Fanamariana dia zao, ny fanatitra izay aterina ho an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana masina io, zany hoe eo amin'ilay kianja zany, eo amin'ilay alitara fandoroam-panatitra dia zao, biby madio no aterina atao fanatitra eo, fa tsy mba azo atao ny manatitra biby maloto eo zany. Zany hoe tsisy biby maloto miditra zany eo amin'ny vavahadin'ny fitoerana masina io. Rehefa mitsofoka koa zany ianao tsisy biby maloto miditra mihitsy io. Fa biby madio avokoa zany no atao fanatitra eo. Tahaka ny omby-lahy, ny ondry, ny osy. Zany no entina atao fanatitra eo zany, fa tsisy biby maloto hoe tsy hoe kisoa no entinao, fa tsy tafiditra eo zany. Dia zavatra anankiray ihany koa dia ity, ny mpisorona izay mitsofoka ao amin'ny fitoerana masina io dia manao ahoana? Tsy mahazo misotro ahoana moa zany? Zavatra mafana misy alkôla zany. Na misotro divay izy, na misotro ataontsika misotro jama izy, na bota kely izy, na misotro fisaka izy, na tsy haiko izay mety tokany amintsika any. Na andeha sotro labiera izy, na inona zany izay mety boisson alcoolisée zany, izay mety ho toaka zany. Dia zao, ny mpisorona zany rehefa mitsofoka ao amin'ny fitoerana masina dia zao, tsy mahazo misotro zavatra mahamamo zany, tsy azony atao zany zay zavatra zay. Jeretsika kely angaty fa mbola tsy hitantsika mantsy zay zavatra ty amin'ny Leviticus izy miteny an'izay, Leviticus 10:7 sy 7. Leviticus 10:7 sy 7. Inona moa ny anton'izay zavatra zay? Mba ahafahana zany manavaka ny masina sy ny tsy masina, ny maloto sy ny madio. Sindreo dia manaonao fatany eo zavatra tsy manjary no entina ataony fanatitra an'Andriamanitra eo, toy ny kisoa avany no entina ataony fanatitra. Tsy azo. Mba ahafahana zany manavaka an'izay zavatra zay. Satria masina letran'i Jehovah ka tsy azo zimazimbaina zany, fa ataony Jehovah maty tokoa izay manimbazimba ny lalàna. 7 sy 10. 7 sy 10.
aza misotro dovay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranolay fionana mba tsy ho faty ianareo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka reo hatramin'ny faramandimby izany ary mba haizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio. Tsy afaka itondrana an'izany zany io. Fa raha ran'Andriamanitra atao maty tokoa raha misy manao an'izany zavatra zany tsy azo atao zany. Mitsotrotoko fa zavatra mahadomelona any izy dia mamidôzidôzy ihany. Mihanika-azo izy tonga eo iny izy miakatra eny ambonin'le fandoroam-panatitra na mety animbazimba ny mofo aseho na midoro mirevirevy eo izy maniditsidinao izy. Avy izy avany izy. Zay sy mamalanga ny araka tary e. Mamosy ino ty tenen'le mpisorony ty. Mialatsiny amin'le fitenena fa zany ke ny olona rehefa manidina miteniteny foana ny olona. Teniteny foana ny olona. Dia ho ataontsika zany ny fampitahana an'izy io indray amin'le tempolo ny fanamasina zany. Ataontsika ny fampitahana an'izy io amin'le tempolo ny fanamasina satria arak'le teny teo amin'le Hébreu 10 andininy 5 sy ny hatramin'ny 7 dia hoe ny fanamasina ozy izy no manambara zany hoe le Saint-Esprit nous atteste. Ny fanamasina no manambara ho soratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko ao an-tsaina. Zany hoe io zavatra hitatsika io zany. Io zavatra hitatsika teo amin'le tempolo tany aloha ho voasoratra ao anatintsika zany io zavatra io. Voasoratsika ao anatintsika. Lasa imprégné an'io zany tsika, imprégné an'io tempolo itsika. Zany hoe le tempolo hita tetỳ ivelany zany lasa transvasé ato anatintsika zany le izy. Transvasé ato anatintsika ny zavatra niendriky le tempolo tetỳ ivelany lasa tafiditra ao am-pontsika le izy. Satria ny fanamasina no manambara an'izany ozy izy. Ho soratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko ao an-tsaina. Dia raha mijery zany tsika satria le tempolo teo le tempolo tany aloha iny lasa manino? Lasa ny vatantsika mihitsy ny tempolo iny. Maha tempolo ny fanamasina azy. Dia zao raha ny tempolo teo aloha tsy azo ampidirana biby maloto. Dia inona koa? Itsika ihany koa zany amin'ny maha tempolo ny fanamasina antsika dia zao tsy azo ampidirana biby maloto zany ao anatiny io. Tempolo ny fanamasina io. Tsy azo ampidirana biby maloto zany ao anatin'ny tempolo ny fanamasina io. Dia raha mijery sika hoe ny fidirana eo amin'ny kianja, ny varavarana miditra eo amin'ny kianja zany, dia ahoana Jesosy? Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mba hahatonga anao zany ho tempolo ny fanamasina dia tsy maintsy mandray ny Jesosy Kristy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia izay ianao vao tonga tempolo ny fanamasina. Io le tenena teo hoe mibeba ianareo ary io ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mba ahazonareo ny famelan-keloka ary andraisanareo ny fanomezana dia ny fanamasina. Jesosy Kristy zany no ahafahantsika ho tonga tempolo ny fanamasina. Miditra tsika eo amin'ny tokotanin'ny tempolo eo amin'ny kianja. Inona ny zavatra hitantsika eo? Ny alitara fandoroam-panatitra. Io alitara fandoroam-panatitra io nefany, inona no ateriny io? Biby no atao fanatitra eo, biby alatsa-drà, zanak'ondry alatsa-drà no atao fanatitra eo. Iny zanak'ondry alatsa-drà nefa tandindon'ny Kristy iny. Kristy le tena fanatitra, le zanak'ondry le manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ka ny sorona izay nataon'ny Kristy zany dia zao, iny le fanaovam-panavotana ho antsika iny. Iny no mamonjy antsika iny, iny no manaisitra ny fahotantsika iny. Iny zany ny sary asehon'ilay alitara fandoroam-panatitra, ilay sorona nataon'ny Kristy ho antsika. Ka le rahan'ny Kristy no manadio antsika sy manaisitra ny fahotantsika. Manaraka an'izay, hitantsika eo ilay tavy fisasana. Eo ny mpisorona no maninona? No manasa tanana. Itsika nefa nataon'ny Kristy ho inona? Ataon'ny Kristy ho fantsaka mpisorona atsika sy ho firenena masina. Dia manao sasana amin'ny batisa atsika, dia ny batisa ny rano. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no ho elohina. Io tavy fisasana io zany tandindon'ny batisa io tavy fisasana io. Manadio ny fahotantsika sy manaisitra ny fahotantsika. Miditra sika eo amin'ny efitra masina voalohany. Ny mpisorona rehery ihany no afaka mitsofoka ao. Itsika efa nataon'ny Kristy ho fantsaka mpisorona, afaka mitsofoka tsika eo amin'ny efitra masina io.
tsika efa lasa mpisorona dia afaka mitsofoka ao fitoerana masina satria efa tempolon'ny fanahy masina mihitsy ary tsika. Itsika mpisorona ho an'Andriamanitra, firenena masina, vahoaka voafidy. Inona ny zavatra hitantsika eo amin'ny fitoerana masina io? Hitantsika eo ny latabatry ny mofo aseho. Zay misy ny mana, tsy misy ny mana fa latabatry ny mofo aseho, zay mofo aterina maraitsy ariva eo anatrehany Andriamanitra io. Aterina fanatitra ho an'Andriamanitra io. I mofo io nefa maneho an'iny io, maneho le tenin'Andriamanitra io. Maneho le tenin'Andriamanitra io. Ny tenin'Andriamanitra, iza nefa zany tenin'Andriamanitra zany? Kristy zany tenin'Andriamanitra zany. Izany mofinaina hoy Kristy. Izany le mofinaina avy any an-danitra hoy Kristy. Ny mofoko ny tena fihinana hoy Jesosy, ny rako ny tena fisotro. Zay rehetra nandrahan'i Kristy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Ka io tenin'Andriamanitra io koa, rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia manao mila miaina ny vahoaka an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Mila miambina, mianatra ny tenin'Andriamanitra io. Io tenin'Andriamanitra io nefa zay enarantsika ihany koa satria ity Baiboly ity tenin'Andriamanitra, ity Baiboly ity Kristy tenin'Andriamanitra io. Efa nenarantsika teto tamin'ny maraina izany. Dia inona no manazava ny tenin'Andriamanitra io? Dia inona ny eo ampitan'ilay latabatry ny mofo aseho? Ny fanaovan-jiry fitorantsana. Ny fanaovan-jiry fitorantsana maneho ny fanahy masina. Fanan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Raha tsy misy ny fanan'Andriamanitra, nga misy mazava aminao tenin'Andriamanitra io. Nefa ao anatintsika zay amin'ny matempolo ny fanan'Andriamanitra, amin'ny matempolo ny fanahy masinantsika. Ka rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra tsika dia ny fanahy masina no manazava an'izany. Izy no ampafantatra anareo ny zavatra rehetra, enina dia ny zavatra ho avy aza hozy izy. Fanahy no mpampianatra, izy no mampianatra antsika. Hitantsika eo ihany koa eo alohan'ilay efitra lamba, zay mampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina, dia hitantsika eo ilay alitara fandoroam-panatitra. Eo no anaterana ny vavaky ny olona masina. Ny mpisorona no manatitra izany io. Itsika nefa mampisorona antsika, fanjaka mpisorona sy firenena masina, dia afaka manatitra ny vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ary noho ny amin'ny rahan'i Kristy dia afaka mamaky an'io efitra lamba io tsika. Inona ny zavatra hitantsika eo amin'ny efitra masina indrindra? Hitantsika eo ilay fiaran'ny fanekena. Eo amin'izany fiaran'ny fanekena zany, inona ny eo anatin'ilay vata satria vata izy io zany, misy zavatra raketiny eo anatiny io. Dia hitantsika eo ilay lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra tsy hanampiana, tsy hanalana, tsy miova io lalàn'Andriamanitra io. Didy folo amin'ny fahafenoana io, mipetraka io. Maninona moa no napetraka tao ny lalàna? Mba ho rakitra ho an'ny taranaka teoriana, hoe ho tsarovanareo zany, mba ho fahatsiarovana zany. Ka io lalàna io zany mipetraka io, tsy miova io zany. Tsy miova io lalàn'Andriamanitra io. Hita eo amin'ilay efitra masina indrindra. Ary rehefa tonga ary any amin'ny, rehefa aty amin'ny Apokalypsy ary izy dia mbola tenenina hoe rehefa novahaina ozy izy ny tempolo tany an-danitra, dia inona ny zavatra hita teo? Hita teo ozy izy. Jerentsika kely ange zay. Aty amin'ny toko 7:10 aty izy no miteny an'izay. Azafady toko 5:10. Toko 5:10 Apokalypsy toko 5:10. Teny andininy 5. Apokalypsy toko 5:10 andininy 5 dia hono izy. Ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro novahana ny tempolo dia ny tabernakelin'ny vavolombelona tany an-danitra. Rehefa afaka izany ozy izy dia nahita aho fa indro novahana ny tempolo dia ny tabernakelin'ny vavolombelona tany an-danitra. Novahana ny tempolo dia ny tabernakelin'ny vavolombelona. Zany hoe ny tabernakely misy ny vavolombelona. Ino ny vavolombelona teneny? Ny didy folo. Zany hoe rehefa novahana ny tempolo tany an-danitra zany mbola hita tao koa i didy folo. Ho an'ireo mpandrava didy folo dia vomafy io nareo. Fa io izy io, petraka izy io. Satria rehefa nisokatra ny tabernakely tany an-danitra mbola hita teo ilay vavolombelona. Tabernakelin'ny vavolombelona ozy izy. Dia eto nefa ntsika mahavahoaka an'Andriamanitra tsika zany. Dia izao, itsika tempolon'ny fanahy masina, nosoratanao am-pontsika ny lalàn'Andriamanitra raha atao an-tsaintsika izany. Ao anatintsika ihany koa zany ilay lalàn'Andriamanitra. Y compris le sabbat.
ao ihany koa ny sabata zany fa tsy hoe miala ny sabata fa ny 5 ihany no tandrimana. Eo amin'ny fiaran'ny fanaikena io ny sary ny fiaran'ny fanaikena io dia io ilay fanaovam-panavotana. Ary eo anivon'io fanaovam-panavotana io, eo anelanelan'ilay kerobima miankohaka, eo ilay fanatren'Andriamanitra. Zay no mahatonga hoe tempolon'ny fanan'Andriamanitra tsika, tempolon'Andriamanitra tsika dia io zany ten'Andriamanitra olika nareo ary zaho Andriamanitra reo satria nahoana eo amintsika Andriamanitra. Fantaro izy izy teo fa tsy tompon'ny tenany andray eo nareo fa tempolon'ny fanahy masina. Ka ome voninahitra Andriamanitra izy izy amin'ny tenanareo. Satria nahoana Andriamanitra mipetraka ao amin'ny tempolony. Raha mipetraka teo amin'ny tempolo Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, eo ambonin'ny fanaovam-panavotana io, Andriamanitra koa zany mipetraka amin'ny vahoakany, amin'ny matempolon'ny fanahy masina amin'izao andro ankehitriny izao. Tapitra ny fotoanantsika. Raha mbola hotoizana mbola lava indray ny lesona fa hotoizantsika manaraka zany zay. Hotoizantsika manaraka indray izay lesona izay. Saorana ny tompo lehibe, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ivavaka isika reny. Tompo Ray Masina, mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io raha afaka niara-mianatra tsy nandinika ny teninao zahay. Tsy tamin'ny hery raha io na tamin'ny fatanjahana, fa tamin'ny fanainao masina irery ihany. Sorata ao am-pony raha io ny lalànao ary ataovy ao an-tsainay. Aoka raha io ho masina izahay satria masina ianao. Dia raina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Kristy io. Halleluja, halleluja. Misaotra raha io. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra izay ny amin'ny lesona iny. Ambava homana ampo-mieritreritra fa zay zavatra hitantsika zany teo amin'ny tempolo tany aloha dia hitantsika io ato amin'ny tenantsika zany amin'ny mahatempolo ny fanahy masina antsika. Dia ny zavatra ho resantsika amin'ny lesona manaraka dia zao satria arak'ilay tenentsika hoe zavatra ray ihany no resahan'ilay tempolon'ny fanahy masina sy ny tombo-kase an'Andriamanitra, dia ho hitantsika fa izay zavatra resahantsika tany amin'ny tombo-kase dia hitantsika ao anatin'ny tempolo ihany koa satria zavatra ray ihany no resahan'ireo. Ny anankiray hoe tombo-kase ny fanahy masina, ny anankiray tempolon'ny fanahy masina, zavatra ray ihany resahan'izay. Dia ho toizantsika amin'izay ny lesona rehefa amin'ny lesona manaraka izany. Manao velomantsika rehetra dia tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Bye bye daholo.